Miarabantsika rehetra indray ny fampianarana crochet amin'ny teny malagasy iarahana amin'ny Artina Roseline. Androany isika dia hianatra fanaovana crop top, ambonin'akanjo izy io izay faran'izay tsotra. Dia ho raisintsika zany ny refy faran'izay kely tsy hoe tena kely moa zany fa kelikely mba azahoantsika mijery azy haingana. Izy io zany dia mety amin'ny olona rehetra na fohifohy ara zany ny zavatra ho ataoko eto dia mety amin'ny olona rehetra na kely na lehibe. Ny refiny fotsiny zany no mitondra azy. Efa nanao sary tsotsotra ihany ny amin'ny fomba hakanan'ny refy. Hitantsika angamba nyity izao, rehefa hanao an'ilay crop top tsika zany dia matetika tsy maintsy manodidina ny vatana foana. Iny zany no refesintsika hoe firy manodidina n'ity vatana ity, zany hoe refesina zany manomboka ato hatreto ambonin'ny nono zany dia mihodina any aoriana any amin'ny lamosina, dia izay refy izay no raisintsika, izay ny aty ambony. Ity indray ny velarany, izany hoe manomboka eto amin'ilay refy niraisintsika teo midina any amin'izay faritra tiantsika ho halavan'ny ilay akanjo kely zany, ilay ambonin'akanjo. Mety hoe azontsika atao tsy mahay sary loatra fa ohatran'ny hoe ity zany izao mifoatra, azontsika atao manao azy ho an'ny tanora, azo atao aty ambanimbany kely ety, ho antsika efa lehibebe azontsika atao hatraty amin'ny valahana aty zany. Rehefa avy eo moa zany tsika hanao ny haingony, ny tadiny hoe ohatran'ny ahoana, fa azontsika ataontsika amin'izay itiavantsika azy, fa andao aloha hianatra ny vatany fanaovana ny crop top tsika faran'izay tsotra. Tsy dia mila fitaovana betsaka fa ny pelote sy ny vy crochet metatra ary ny hety izay no ilaina. Ny metatra moa zany andrefesantsika hoe firy centimetre izay no vitantsika, fa ny pelote zany raha ohatra ka olona somary ngezangeza ianao dia mila pelote izay mahampy, izany hoe mila manana pelote maromaro ihany zany tsika. Le fil ho ampiasaina ho maromaro, ny ho ataoko ho atonona saribakoly, refina saribakoly kely zany ny no andeha ho ataoko fa iny zany tsy solana mihitsy fa iny efa refy nasehoko anareo teo iny ihany no refy ataontsika na amin'ny zazakely na amin'ny lehibe na amin'ny tanora zany. Dia ny anahy zany ny ho raisiko ataoko ity refy ity no raisiko voalohany. Ity refy ity no raisiko voalohany. Azo atao ny mandray an'ity refy ity dia tohizana mandeha manao ohatr'izao, fa ny ahy zany ity velarany ity no raisiko dia iny no entiko manodidina ohatr'izao. Asa nahazontsika ilay izy. Raha ohatra ka ilay refy manodidina ny ity vatana ity, ny mihodina makany amin'ny lamosina, iny no tianao atao dia rehefa mampiakatra ilay izy zany dia manaraka ohatr'izao izy, midina ohatr'izao. Fa ity zany no haingana kokoa, izany hoe ny velarany dia iny no entina mihodina, iny no haingana kokoa. Dia ny ahy zany izao ity no refy ho raisiko zany izao. Dia rehefa nandray an'ity refy ity amin'ilay saribakoly dia 10 centimetre ny aty, 10 centimetre, dia mampiakatra chaînette 10 centimetre zany. Raha ohatra ka olona somary lavalava dia arakarak'izay ihany zany ny anaovanao azy, hatrany amin'ny halavan'ny longueur totale mihitsy zany ity longueur totale ity. Dia ity manodidina ity zany arakarak'izay tianao hanaovana anazy ihany. Eny ary ndao fa hanomboka ary tsika. Iny ary efa nanao chaînette 10 centimetre iny dia ndao amin'izay ary tsika. Iny zany izao 10 centimetre, ndao amin'izay ary andeha ho entintsika miakatra zany ity inona moa zany ity crop top ity. Ny point ho ampiasaiko dia bride. Azontsika atao manao maille serré fa ny bride ndeha ho ataoko, dia afaka manao bride tsika izany.
hoentintsika miakatra manao bride, de iny zany a ilay hoentintsika mihodina manodidina ny vatany, atao bride a. Ny eto amin'ny farantsika de hoentina miakatra indray zany a ity asantsika ity, anao maillot en l'air anankiroa de mivadika de bride foana, bride foana zany a no ampiasaina. Azo atao izy a teo manao point hafa hoe triple bride na double bride, na azontsika atao ihany koa ny manao demi bride, azontsika atao ihany keo ny manao maille serré, fa ny ahy moa zany bride aloha no tiako anaovana anazy. Azontsika atao ihany koa ny manao point ohatrany hoe ataontsika bride a de mifandimbidimby ohatrany hoe bride ny voalohany de ataontsika demi bride a ny faharoa, de mifandimbidimby hoe bride demi bride bride demi bride mandra-pahatonga any amin'ny farany, de hitantsika fa manome endrika hafa koa zay. Fa ny ahy moa zany zao aloha ataoko bride a, rehefa manaraka antsika anao zavatra sady a mianatra point hafa no manao zavatra hafa koa tsika. Ty aloha zany zao de zavatra ho ataontsika voalohany a de manao crop top, mba manana akanjo kely tsika zany zay ambonin'akanjo a, mba efa mahay tsika zany a de afaka manao ho an'olona koa, afaka manao ho an'olona koa tsika zany. Iny ary a rehefa nitoizako lavalava ny anahy iny a, amarana azy a zao a mbola misy rangé anankiray a mbola ho ataoko aloha, fa tiako asehonareo fotsiny ohatr'izao zany le izy a rehefa tamin'ny niraisina avy eto amin'ity le avony hatreto ka hatreto, hatreo zany ny ahy zao niraisiko de nataoko lava zay refiny ty manodidina ty, de io ny ahy zany zao a. De faranako a lay rangé a de tandremo tsara rehefa manao azy a, ataovy mahitsy tsara mihitsy, fa manjary ratsy be ny endriny raha vao misy mivila anato na misokatra ato, de mba hahatonga azy ahitsy tsara de asehoko anareo. Rehefa hanomboka ny rangé manaraka, hitanareo nanao an'le 2 maillot en l'air teo a, de eto mihitsy ny manomboka, eto amin'ny voalohany eto, mba tsy hahatonga an'ilay rectangle lasa mivilana, zany hoe efa rangé farany ty ataoko ty a. De ohatr'izay foana zany ny atao rehefa manao an'io, mba tsy hahatonga anazy hivilana, ezao ahitsy tsara foana zany, raha ohatra ka mivilana le izy de vaho kely a de avereno a. Zay moa zany le manao crochet, rehefa misy tsy mety de mila mamerina, mila manana faharetana zany, de mila manana fahazotoana koa, fa raha vao kamokamo ianao de lasa ratsy le izy. Fa rehefa te hanana zavatra tsara ianao a de tsy maintsy ataonao zay apety azy a, raha tsy mety de vahana kely a. Tsy natao an'ny olona tsy manana faharetana mihitsy zany ny manao crochet aloha. Faran'io zany zao a, nanao ny bride farany a io a, vita izy iny zay, tokotokony eo amin'ny 24 cm eo zany ny halavan'izy ity, satria zay zany ny refiny raisiko a. Iny izy iny zany 24 cm. Ianareo mety hoe arakaraky ny halavan'ilay manodidina an'ilay vatan'ilay olona, fa ny ahy zany zao a niraisiko hoe 24 cm. De andeha hamarana amin'izay tsika, de iny rehetrarehetra iny zany aloha atao asiana maille serré
mba tsy hahatonga anazy lasa mivilambilana ohatr'izao de asiantsika sisiny iny zany hoe anao maisere zany tsika amin'ity sisiny rehetrarehetra ity isaky ny lavaka anankiray de asiana maisere anankiray mba tsy animba an'le endriny misy an'iny zavatra iny misy an'in'le ohatra festonina iny zany nefa ny azonareo ajanona amin'iny ihany koa arakaraka le tianareo ihany koa io fa ny ahy aloha asiako sisiny satria tsy de azokazoko loatra mahita le endriny ohatran'ny mivilambilana iny hita manodidina le akanjo ilay body tsy body moa zany fa top le crop top natao maisere daholo manodidina an'iny rehetrarehetra iny de mba tsy de misy an'le ohatran'ny festonina iny de iny manodidina rehetra iny zany atao an'izay maisere zay de eto zany zao farany anaovana ny maikole de iny izy iny aloha zao izy zao raha kombiny izy zany de ohatran'izao de izy ity moa zany hoe azo atao ny manao anazy bokotra ny hidiny zany hoe asiana bokotra iny na hoe atao tady ohatran'ireny amin'ny tady kiraro ireny atsofotsofoko ohatr'izao de hitady ny andiana azy de ny anahy zany zao tsy asiako tady tsy asiako bokotra fa atambatro izy roa zany jerentsika izy ny atao lafiratsiny ty ny lafiratsiny de atambatro ny aty zany zao zany hoe na izy zairiny ity na izy atao crochet atambatra amin'ny crochet mety daholy de rehefa vita zay de anao ny tanany indray tsika anao ny tanany rehefa avy eo fa aleo aloha tsika andeha hanambatra an'ity de tohizantsika izy rehefa avy eo